Voninahitra Jobika nosoratany Cyrus Ratsimbazafy. Ovelominy Christophe Rabiarmanana, Tapaporoany Nzakarandry miaraka amin'ny Sovonjy. Nandray fesona indrindra ny lafin'ny teknika Yarinaivo. Nana Totosa Tapaporoany. Inona koa ny atao mibary lasa saina fotsiny eto e? Toa tsy miasa ny ataoko. Sa te azo teny mahery avy amin'ny patorora-panana? Ka efa vita daholo nefa nirahana voninkazo sy ny asa rehetra tokony natao fa irakiraka majinjinika sisa ny andrasako amin'ny patoro de aleoko aloha eto no mijerijery trondra ato amin'ity dobo ty e. Ary avaiza koa ianao no menjaika be salan'izao. Avy nandeha ny vava karibary dia nasa ny lamban'ny rapanana fa sao de imenimeny indray izy manjo. Afarinao riny tonik'io de mandany andro mivavaka foana ka fa tsy mba efa ampy anareo ve ny andro alahady e? Tsy moramora ny heribary zany manara-diny tompo zany e. Ka na andro na alina de tokony hivavaka foana sika. Tsy misy rarahiko an'izany loatra ary norinina fa miata amin'ity toerana efesako ty zao de ato ny mampiasa ny saiko e. Otry, fa misy inona atao amintsika aribary a? Na re koa ane de lany andro mivavaka ny velany any fotsiny fa tsy mba mahita an'izay zava misy ato an-trano ato mihitsy e. Andray? Eny fa na de mpanampy fotsiny azy tsika ny atoko. Fa inona zava miseho ato ribary a? Vao maika anery norinina ka manao ny asa ratsiny ray patro e. Efa mba ataona ny maro ihany ny sako tato fa tsy tokony apakakatsony zanko. Vao teo zao bolida no gogogo ny tomany avy any an-tsekoly any nefa to fotoana vitsy tao aorianan'izay do falifaly ery. Mety na azo vola be tao an'iray ny taondray angambany iny. Dray, fa firy tokoa aloha izao mbola tsy niomana nandeha nianatra bolidy. Efa janona tsy nianatra tsony izy e. Dray. Ny tableny aza ngeka ny dorany e. Ny fitaovana tany an-tsekoly hafa nariny tena mifanaripaka avokoa. Dray, zany ny tena mampiasa saina io e. So de sanatria misy zavatra maloto natao ny ary tany ka tsika mpanampy indray no mahazo lozy eto. Ny tena motsy avaram-pianarana ka tsy mahay ninonina noho ny tsy fahatakarana saram-pianarana e. Anika miaritra fanambakana tondram-panana ato foana. Nefa ry bolida zao afaka manohy fianarana tsara fa ny akamoany betsaka e. Aizako lehilahy lehibe sahalany ireny de mbola te 4 foana. Rapanana mihitsy ny fositra amin'izany e. Raha mbola toy io aloha ny ataon'ireny a? De angambo io zanan'io de ho ratsy fiafara. Tena hoe mifanohatra tanteraka amin'ny tompoko vavy Simona vadiny mihitsy ny amiany toetrany. Finina indray? Raha tompoko vavy zao a, manaraka tsara ny sitrapon'Andriamanitra fa ity ray ity kosa. Navaky barazy ara-mo vavahadin'ny lanitra fa raha izy tsy mba tafiditra amin'ny mihitsy e. Tsisy be enao bary amin'izany hevitra ao zany a. Fitako. Tsy tonga hiantsony marina hoy ny tompo fa ny mpanota hibebaka. Ka raha mbola miovy izy a, de mety ho lasa any paradisy. Fa raha minimanao io asa ratsiny io foana de any amin'ny afo be. Tsy marina zany e. Andriamanitra ve de mbo amela heloky de voalatsaka tany io foana. Ka ianao ty ve aloha mba mivavaka e. Adraisy, katolika iringiriny mihitsy a.
mivavaka foana rehefa krismasy paka. Hitaka ianao ny disibeko. Fa ahoana? Mba mandehana mivavaka isan-kalahady de maharaka tsara zay tiako ambara ribary a. Fa zany Andriamanitra zany ny ribary a, mpamela heloka sy mihaino vavaka raha toa ka misy manahirana. Tsy resinao lahatra am'izany fa amiko zany Andriamanitra zany de tsy mba azo ivalozana fa rehefa manao ny tsy mety de hiarany sazy enjana de enjana. Sady ianao zany koa angeka miara-ndram-panana fotsiny nataonao e. Tsy miaro azy velively mihitsy a. Mba ilaza zavatra tokony ho fantatrao a. Andriamanitra fitiavana. Fitiavana ny Andriamanitsika. Zany hoe mora mangoraka ho an'izay olombelona manaiky ny zavatra tsy mety ataony. Hentsa, zay vavanao fa ny azoko tsapahitanana aloha de na iodika vy na iodika vana ngara-panana de io tsy tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra e. Aza mitsaratsara olona fahatantaka izany ho ianao. Ianao koa tiany to hifanditra resaka amiketo fotsiny fa aleo aloha eny andram-panana sady efa miantso ahy izany e. Eny ary fa aleo toizantsika amin'ny manaraka indray ny resaka e. Sady mbola maro koa fampianarana tokony mbola atao aminao a. Efa mila ho tataka mihitsy le tsy mivavaka miantso an'lahy eto a. Fa inona ny tena nahavariana an'la tao e? Azafady patro fa mbola variany resaka taminao rinona teo a. Tena ikonana re patro a. Manoatra ne le tika ilandray mpampiasa ato amin'ity tokantrano ty e. Ary tsy handany andro resadresaka aminao rinona ngely ty ny karamako an'lato e. Mampitandrina an'la zay a. Tsy hoe ny resa be fotsiny ane zay patro fa mba nandamindamina sy andrindran-draraha ato trano e. Tsy tia lalan'izany a le tia. Ary ataovy miletika tsara ao amin'io babakotinaty doan'la io. Fa azo lazaina tsara vitany lava voaray mpiasa tato amiko tato. Afaka migalabina sy manao zay rehetra tian'la atao ela. Mitavy tsy faina. Ny tany matory fotsiny amin'izao, ny sakafo tsy vidiana, joroko amin'lahy ngely ty fa maro ny olona mitsiriritra te hiasa ato amin'ny rahampanana ato e. Andray marina zany fanambaniana ataon'le rangahy amiko. Ary nakaiza moa no rinona no nandeha maraina be teo iny e? Nandeha nivavaka hono izy patro a. Mivavabavapoana fotsiny isan'andro rao. Na andavanandro na alahady de any ampiangonana foana ny raraha. Nefa de mahantra velona sy fa diranova. Ese to mampime amin'ny mandinika azy. Za aloha hatramin'izay ka hatramin'izao a. Tsy mba metiko mivavabavaka zany misy ny antaranako e. Mahatonga fahantrana mantsy reny. Kanefa ne tompoko vavy sy monina vadinao patro to mivavaka be tahaka ny norinina ihany tamin'ny fahavelony. Ka tsy mety aminay mihitsy le mivavaka ho any antso an'lahy e. Zay nge mahatonga azy folaka andaton'ny salamo reny le ty e. Ary atsaro amin'izay nilaza sy manononom-poana ny anaram-badiko efa maty any a. Miteny an'lahy zay. Ay tokoa mo. Aza tsiny re patro a. Zao koa lesiny nampanatsoko an'lahy. Eny tompo. Sorokely aloha io kiraro koa fa manelingelina be mihitsy lesy izy zany e. Tena siasa marina ny tena ka manaika azy hampanaovina ny tena. Etsy ary fa hoe soriko patro a. Marina mafy ho fatan'izany fotomboko le rangahy eto marina. Manoatra rangano mofona fatim-boalavo zaty izy. Gay. Tena mantsina zany a. Zay fa vita patro a. Ka zay iny mihitsy nge ny ampanatsoko an'lahy e. Fa ahoany e? Resy tory teto ambonin'ny kanapé ty teo fa
Reto gazety reto aloha mba ataovy kely eo ambony latabatra eo. Tavoatsiny tato ambany tato koa mantsy reto de lasa miforiporitra beko. Tea mindra kely an'ireto gazety reto etsy ambony latabatra moa de itsoina olona. Tena manararotra ny mahampanankarena azy koa. Aiza ty ary fa ataoko etsy ambony latabatra e. Ary tena mafana tahaka ny taratasy avy namonosana mofo gasy mihitsy zato izy voapetraka atao miaraka amin'ity tabe an'ity. Gorbary mbola tsy voapetraka ela eo ambony latabatra foana ve ny ty a? Zay efa visy ity patron ka aingany ela hibata ao any amin'ny efitrano fandriako any indray fa any zao ny tiako atoriana. Malaky ela ho ahoana ozy patron? Malaina ho aly andehany amin'ny efitrano fandriako fa bata ho any azy ao de zao. Zay ny anatsoko an'la eto. So de tokony tantanako fotsy ianao patron ny makany fa tsy bataiko tahaka ny zazakely So de veriny lafapoaka ary masoko ny tsy ahita lalana. Amin'ny mampiasako an'la de zoako feno maniraka an'la am'izay tiako atao fa tsy mila lavina lity e. Mazava? Ataovy zay fomba rehetra sy fahaizan'ny lamba hibatana eto makany amin'ny efitrano. Aingana? Mazava patron. Amin'ny fomba ahoana ary ny batako an'le rangava trefona be salaniko soa be boky ty. Raha ny alavany mantsy eo an'iray metatra sy 20 eo. Raha ny taviny iray manodidina ny 500 kilao eo raha ny fijeriko azy zao Za kosa nefa raha misy de 370 kilao eo ary mirefy 2 metatra sy 50. Tsy ampy atsasa manila ny habeny sy ny halavany mihitsy ka. Fomba ahoana moa ny bataka azy ho aina ny efitranony ary amin'izay indray mbola mandaly efitra miisa 9 zay zao mbo songa tsara iny amin'ny efitra fandriana. Ohatr'izay izy zao raha mba nitozy nandefa mba tafatoso matsara eny ambony fandriana. Fa inona litiry vary mampianana ny lasalam-bokany eo Tady dio tsara fa miala amin'ny karaman'ny lano tsy fanarahany lambaiko koa. Ibata lasa tsy ibata. Ibata patron ibatanao mihitsy io fa mbola mandinika amin'ny fika ibatananao amin'izao tabe anao zao. Io le tiana atao hoe voninahitra. Sy mipetrapetra-poana eo aminay mpanankarena ny tavy sala amin'izao. Jereo ange ty ela Tsy apasiriny ty anaty akory ny atavezan'la. Mandiava ny la mahazary le tsy vaniny kia. Ary eo enao bataina patron fa aza loza no vanivany eo fa manjary mitomby ihany eny lanjanao amin'izany anao mezany. Marina mafy tina kisaka na de rain'izay aza. Aleo aloha avondrona ihany ny hery kely mba hananany. Ty tandremolao so azeran'la eto tsy tia kanapé ty Za ihany ny batain'la fa tsy tia kanapé ty. Tena io mbolo zeriko mihitsy io patron Ary inona ty zany fofona maimbo be zany Loza marina fa nanena mafy be de latsaka hatramin'izay zavatra tsy tokony ho latsakako. Ary to ka zany patron terenao loatra ibatanao de nikirinanao zay trano nerika de latsaka hatramin'izay tsy filatsaka Ndray le alika laha ty. Sany la mihitsy manao maloto ato amin'ny efitrano fandraisam-bahiny pato. Ka mavedatra loatra be kosa ne ianao patron Tsy ho zakako mihitsy fa aleko mikiry sady vafanajako ny baikonao ihany koa Tsy tia lalan'izany le ty fa rofony la ohatran'ny sy teo io maloton'la io ary ataovy tsy hainona fofona mihitsy na kely aza.
tsara mihitsy ny amin'izany fiainana izany hatramin'izay avy variana ny anatranatra tany am-pianarana tany fotsiny. Izao kosa tsara karakara sy mianoka ato anatin'ny fihidanana eto anilan'ny dada. Tany am-pianarana matsenarana daholo feranga azo karazana soratsoratra tsy fatabeviany izao. Fa mba iza marina raha moa izany ny olona adalana morona izany fianarana izany. Ary tsy vitan'izay fa mbola mianatra ny vavabavaka izany koa ny isan-kalahady. Dia isan-kalahady hony tokony mandeha mivavaka foana raha tsy misy antony iray lehibe manahirana ozy lemina amin'izay mifevy. Raha azoko tsara izany dia amin'io alahady io daholo ny anaovana an'izany raha voalazanao izany ringaram-panana. Fa nanjary lali-dalovana koa ve kialakely ty ankehitriny e? Efa hoe amilady daholo ny anaovana ny asa rehetra ny atsaho misy olona 20 lahy tonga eo ka noho izany dia tsy mahazo miala eo ianao. Ka io anie le daty efa nilazaiko anao tapabolana lasa ringaram-panana e. Io le alahady fetim-piangonantsika. Ka noho izany dia tsy afaka miala amin'io mihitsy koa izao no azoko atao e. Ataoko maraina be avokoa ny fandrahoana sy ny pitsopitsony amin'izany. Dia ibaro no mamahan'olona eto fa za kosa mba andeha hivavaka foana. Fiangonanareo fa tsy fiangonantsika anao izany e. Ary tsy rarahako na efa tapabolana lasa izay no niteny tamiko fa ny olona tsy maintsy omena sakafo. Ary mampitandrina anao fa manomboka izao dia miala amin'ny karamanao foana ianao mandeha mivavaka io. Tsy tia eno an'izany mihitsy hoe hivavaka ho any am-piangonana tena tsy tia eno an'izany ntsony aho mazava. Ka za kosa ringaram-panana efa nanome toky anao hoe io maraina be mihitsy dia hiezaka mba hamasaka ny sakafontsika mialoha amin'ny tatao vovonana. Aza mba tsiratsirainao tahaka izany mihitsy ary kialakely ty ary manomboka izao aza atao tratraka fotsiny ianao mandeha mivavaka an'izany lava foana mena 5,000 ariary irak'izay andro akanesana ho any am-piangonana mazava. So dia mba tsy rariny kosa ringaram-panana izany tena hoe didiko fe lehibe ampiarinao amiko anie izany ka izany noho izy sady tsy mifoka tsy migoka fa dia mba manompo an'Andriamanitra no mba hanivoahako an'ity tokantrano ity. Ny famangina ny fianakaviana moa efa tsy avelanao mamanga ny fianakaviana raha teo zahay ka mba avelao re tompoko mba andeha hivavaka na didipoitra na didiko fe lehibe na lehibe tahaka ninona tsy rarahako izany fa aza atao mahitanao mivoaka an'ity tokantrano ity fotsiny aho meko alalana aloha ianao amin'ny lahady ho avy izao saingy io sisa amin'ny farany. Andriamanitra mamela azy fa tsy fantany izay ataony. Andeha hivavaka dia anakatsakana ringaram-panana tahaka izao. Fa inona aloha no ataonao laoka androany? Ka mbola voasaika ikasa no any an-tsena mihitsy io no natsoinao dia izao mbola eto izaoko. Fa melohan'izany aloha dia asevo anjonony baritrondro 5 vaventy eo amin'ny tombon-trondro ao ohatra ny tahinana trondro endasina mantsy azany ko maninona ringaram-panana raha tonga dia hividianako any an-tsena izany eo ho any an-tsena ihany sady amin'izay tsy mandany fotoana moko le trondro ao ange efa tapitra namiditsika tamin'ny lakamisy daholo raha misy ao dia mety efa zanankely sisa. Fa iza moa ianao ry kialakely ty no miseho mandidindidy amin'izay tiako atao te hihinana trondro
de trondro jononao no tiako hohanina. Ary zao fa iza moa kiala kely ty no miseho mandidindidy amin'izay tiako atao ary tsy hainao mihitsy ange ny rahako fa ibary. Amin'ny mampiasa azy de tsy maintsy mahita trondro ao anaty dobo-trondro ao izy raha tsy zany de miala amin'ny karamany zany. Sady tsy mila trondro efa drakaka sy sisapidin'olona any an-tsena zany mihitsy mampanetry ny voninahitro zany. Ka ibary koa anery ny ngara-panana ny rahanao hoe andeha anaty tromby any an-tsay de mbola tsy niverina hatramin'izao. Sy kandana tsoy any an-tsahany ary izy zao de zao fa inona fotsiny koa mampiletibelona an'le iny any sa te ilefa niraka mpanaoviko azy. Ory ngara-panana mba tratra loaka tsara any an-tsena tsony ve raha amin'izao oro zao no mbola hiantso amin'ny bary any an-tsaha. Lavidavitra ihany ane iny lalan'iny tsy rarahako zany Ary mandehana amin'izay aloha mandefa ikoto ny volako io. De raha sendra hitanao any bolida keliko zay de asevo makaty amiko aty fa misy zavatra maikilavako azy. Tray. Lasy marina. Sady nakato mafy le varavarana. De ahoana moa zany fa tsy maintsy andeha ho any an-tsaha za fa zay mibaikoko. Aleo hoe sorony reto kapireto de andeha hidikidiko ho any an-tsaha aloha hiantso amin'ny bary. So de azo teny mahery eto ndraiko. Maninona tsara hoe Norinina? Ka efa hoe zany ony Fangatsy hitanao reto trondro be de be vo tamin'ny lakamisy nalaitsika tao reny Tsy mbo nazavainao taminy fa sao de adininy. Mandreraka be ry bary le midohika resaka amin'ny ngara-panana. Efa nazavaiko azy tsara mihitsy zany. Aleo any an-tsena no mividy fa izy ony tsy mila an'izany sisapidin'olona any an-tsena zany Tsy mba raro mihitsy kosa aloha le ataon'le nga matavy be ohatran'ny kisovavy be voky io Zao zany amatotra an'ireto omby reto de andeha ody aina tanàna indray de aveo indray iverina iambina an'ireto omby reto aty. Konga ity Nefa raha sanatrika very io ane de ny tena ihany no mahazo lozy fa tsy fantatry le triny be io very Norinina hoe lavitra ny lalana veto vo tonga eny an-tsaha faly manirakolona fotsiny. De tsy haiko tsony ry bary Mila mideby raha hono ianao amin'ny mampiasanao. Fa trondro 5 vaveto no ilainy ary zany izy hoe trondro 5 vaveto ny tediaviny. Asa aiza nahita an'izany? Amin'io izy tsy mbo azo toerina mihitsy amin'izay rehetra voalazany. Ho latsaka eto ohatran'le tamin'ireo mpandeha iny eto mantsy ny malotika raha ho tereny amin'ny zavatra tsy hitombony eo foana ny tenako. Ay tokoa moa le tamin'ireo mpandeha iny. Tadidiko tsara iny. Enao koa ty tena mampime mihitsy ry bary ka. Aiza kosa moa ianao de ho zakako iny amin'ny habeany iny Anika latsaka ho azy ho malotoko. Fa mandehana amin'izay ianao ry bary fa sao de imenimeny eo indray ange ngara-panana Eny tokotrany. Manjary manahirana ko. Izy daholo ve reto? Draizy vola atsika mahadidio daholo lesy reo taza mason'ny lahy rehetrarehetra reo ry bolida kely Hita lahy am'izao ny vokatry ny asa ataotsika.
Marina mavy ry dada raha ry madamo Geneviève sy ro milaza azo be diplôma ambony rony aza mba anana an'izao volo zao na andeha ambany lohany aza. Finina mihitsy e. Tsy manany reny. De retsy gony retsy zany ry dada mbola vola daholo koa ny ao anatiny. Zay rehetra hitany lafa mivongovongo rehetra eo de vola dolo zay ny ao anatiny. Tena mahay mihitsy ianao ry dada. Midera ny fahaizanao mihitsy bolida kely e. Saika diniko amin'ny bolida kely koa raha fa amin'ny herinandro de isy olona hividy amin'izay le ompontsika folany akijano. Tonga de ela daholo mendraikitra an'izany a. Aza matahotra renao ry dada fa bolida kely angety e. Fa inona aloha ny kalomasako fa tena nona zany ry dada. Ha, ary mbola tsy tonga ao zany le bricla iny. Naseko nakatrondro etsy amin'ny dobo etsy mantsy izy teo mba ho ataontsika se latsakitsaky ato trano ato. Za koa ngefa tetsy ambony tetsy ry dada nitany norininy e. De hoe ilainy dada maika hony de verina nakaty. Saika ho any atsena mihitsy aho teo mantsy. Zany a. Azafady letsy ry bolida keliko fa nisan'reto vola be reto fotsiny angeny nampanatsoko an'lahy e. Ary tsika se lahy ihany no mahafantatra ny fisian'ireo ato a. De ndana amin'izay lahy raha ohatra ka mba te ala voly kely any an-tsena any ary. Zay ara ry dada fa lasa aloha ah. Dany e. Bomagatake! Bomagataka re tompoko! Mba mere ho anareo zay mivaly! Mba omena de ariary! Zay veranga de banky sahady le vola be nentiko teo. Bomagatake! Bomagatake! Ohatrany tsy nisy le izy tamin'le lokany ataoko teo ah. Asorena koa zany. Ary ty rabainina be ty zany ohatra ny feno vola mitavitavy ny satrony ah. Aloha raha fetsifetsena de alaina ny volany e. O rabainina be ah. Ahoan'izay le kely? Ohatrany mba mahafinaritra ao ty satroko ao ty e. Maninona moa zany ty raha mba ampindraminao anaty satroko ty e. Sady ny andro koa mafana be ny orana mety ho avy. Le toetrandro eto amin'ny tanàna mantsy ohatrany ovaova be zany ko. Hoe ampindraminanao tandremo fa misy vola nge izy ty e. De ohatrinona nefa ny volanao ato e. Mbola tsy nanisa mahitsiny afa eto aloha de avereno aveo e. Eto ihany ny toerana ahitanao ah. Eny are, de misaotra rabainina be aleo aloha angatadalana e. Andray kosa ry bolida e. De vitanao ve ny manetsifetsy io lahy antitra mpangatak'io aty an-tsena Salanson? Moramora kely ny vavanao ry norinina fa mbola volanay mamelona anao ah. Sy ho ajany kely ihany ana de mbola zaza azy ah. Kisa la ho maketsa zany ianao zao. Enao indray no avava. So mba mifoka miafina tao an-dakozia tao foana koa ary le raha matoty hatramin'izay fa ty an-tsena ty vao miakatra ny doziny e. Finona monina tokanao zany e. Efa ela be nge zany nanara-maso ny fihetsika ao rehetra teo e. Tanao zany tsy ny sakafo any raha ny dadanao vidiana fa ay loza anao manara-maso ny fihetsiko aty an-tsena ty fotsiny. De inona moa zany ny tsy azoazo tamin'ny fihetsiky ny bandy ha? Manetry ny voninahitra nananao loatra ny fihetsika ao ry bolida. Enao zay tokony hanampy an'io olon-dehibe io indray no maka ny kely eny aminy.
Tsy mba matahotra an'Andriamanitra ve ianao amin'izao fanambakana lahy antitra izao e? Fa niendrikendrika fotsiny ianao fa tsy misy porovakory zany a. Sady amin'izay zaho koa no alainao baraka ety Masom-bahoaka ety ohatran'izao. Jereo ange raha tsy mitangorona daholo ny olona e. Ka tsy maintsy manintsy sy mananatra anao ary Bolida. Tena tsy sitrapon'Andriamanitra anie izao ataonao izao e. Kely izao ianao dia efa ohatr' izao ny ataonao. Maika ka ho lasa lehibe tsy dia anitsakitsaka tampon-dohan'olona. Mora matotia. Mba fantatro moa hoe iza? Ie, fantatro dia tena fantatro tokoa fa zanak'Rapanana patroako. Ie, ka zany Rapana zany raha matotia dia mpanan-karemby eto amin'ny tanàna zany a. Za zanany lahatokana. Noho izany marina daholo izay rehetra ataonay satria anananay ny vola sy ny fahefana ary ny aja mamoninahitra. Azonao ve zany e? Za mihitsy ny mahavoa anareo mpanan-kareny reto. Maninona? Nga mihevitra ianao sy ny rainao hoe izay rehetra loaka ny vavanareo dia marina daholo? Raha isatroko iny mba mifamaly anareo ohatr'izao dia avareno aty amiko aty fa hararoatiko amin'izao olona mitangorona mijery anareo zao ny angatahako eto e. Manginako ianao a. Mbola tsy misy diralala koa zao ny resaka le rabainina be antodozy ty a. Mangilala. Ohatray? Fa nahoana kosa izy ny ferana tsy resaka e? Tompon'andraikitra be dia be amin'izao raharaha zao izy. Le ty e. Ikoranga ny satroko ary le rabainina be ty a. Marina mihitsy ny voalazandriko ry tovavy a. Mba moramora iasery le kely fa aza tia mitratrefatrefa ambony any a. Le ty e. Ikoranga ny satroko ary le rabainina be ty a. Dia ianao indray ry Norinina. Avy aty ianao a dia fa mididiava trano isitrihana fa aseko roasin'ny Rapanana ny anaranao manomboka an'io. Ary anenenanao fa niendrikendrehana sy ny fanosorapotaka ataonao aty Masom-bahoaka ety. Fa tsy mba mahaontsa ny fonao akory ve mahita ny olona antitra manjoko amin'io volana io? Sady le satsoka tsy mba omenao ampanajana fa atsipitsipi tahaka an'io fotsiny. Zay fotsiny e. Asakasako raha mora ontsa amin'ny oranga io ianao hoe tsy rarahako zany. Fa zay ihany manomboko zao dia efa mitadiavy ianao trano isitrihana. Sy hitehirizana ao an'ireo fatina vorokitsay ianao reo. Fa horoahanay ianao. Ary aleo koa arangandy. Mba daholo nareo andehanako fa aza mitangorongorona eo miala daholo e. Miala ry anina. Zay? Miala hoa. Dada, tena vavange zany nanaovany azy andry dady. Mirenireny ety an-tanàna ety fotsiny hony ahy e. Bady tsy mahay ninina hony e. Katsaka voanjobory tsara maso rehetra rehetra vao teniny daholo very dady. Sady mbola naratsiny teo mason'olona teo koa nge ianao ry dady e. Hoe ahoana? Tsy vitany hoe mpangalatra sy mpanambaka vahoaka hony ianao ry dada fa mbola matavy be salamtriny be koa hony ianao dia hohanina ho hatramin'ny ampango mihitsy ny rehefa misakafo a. Tena manetro ny voninahitro mihitsy le ty zany ry Bolida kely a. Apio an'io rano mahery eo akavanan'lahy mihitsy aloha ty verako ty ka. Ao. Ampidiny lesy a. Tsy maintsy rehatra mihitsy ny atezerako raha izao no mitoy an'io a. Zany mba tabatabainy amin'izao body sy adala iran'ny tanàna zao. Ataovy mihitsy ry dada. Tena roasy ihany mihitsy tsy asa ato amintsika ato intsony. Zao dia zao mihitsy. Izako moa malala ry dada na hoe sipaniny rabainina be antodozy iny iny a. Ary mety havita zava-doza ato amintsika ato reny raha tsy miala ato iny a. Fa zava-doza inona ty zany ry Bolida kely koa.
Ka mety reny angeny eo avita androbany reto fananatsika reto ry dady. Na ohatra hoe zay zavatra tsy haitsika zay zavatra fataony any. Zay tsara fiomanana mantsy tsy ho tapohan-doza ry dada ka roasy zao de zao fotsiny tsy mila nintsika. Vonoy faty amin'ny mihitsy ry dada. Ampahafantariko an'la tsara fa tsy isy dikany amiko le tiany ary aleo mihitsy ho tonga eo anaovako azy. Tsy vitany nefa mamingavinga ny lafa mbola zako mbola vingavingainy any. Tsy mahalala anga, tsy mahalala andra-panana. Ataovy any mihitsy ry dada fa raha matoa tsy mahay miaina. Le za vingavingainy tsy rarahako mihitsy ry dada fa le voninahitra ososeny eny amasom-bahoaka mihitsy ny any tena tsy tanto koa. Vao maika le tsy mampiakatra tanteraka ny asosorako mafy de mafy mihitsy zany zavatra rehetra lazainy lazany aleo avy eo anaovako azy. Sady za efa maimbo raha eto ty no mbola akasiahana sy kitikitiana. Nzay ny any lafa mandondom-baravarana. Raso aloha. Eto makaty le koboda be anjoro-trano io. Malaky ela bolida. Sady efa olona velomiko ato an-trano ato fotsiny tena de mbola za ihany ny alaina baraka. Ahita raha tenan'io. Tery dada. Ataovy mahita mihitsy hoa. Tsy vita mora ny nanaovany atsika teny atsena teny. Mety mihitsy ty sady amin'le koboda mavesatra tsara. Ary mikisakisa etsy elary bolida fa so ipitihan'ny raha an'le tsy vaniny eo. Aleo kisaka mihitsy ary dada. Tonga de midira le tsy vanina toarany latsahany dimaka eo pisakafoanany ty fa tsy midy varavarana io Kay. Maty ay. Tsy mbo fomba fanao mihitsy reny fihetsika aseho an'zatovo ankehitriny reny anaka. Asa raha mbo manana ray aman-dreny mpananatra ihany izy any an-tranony any. Atao ahoana ry dadabe iny mihitsy ny toetra ny bolida. Izy iny mantsy zanaky ny patroko mantsy. Ie, de mihevitra ny tenany fa manana fahamarinana lalandava ary aleo aloha apika ianao anorina an'reto volo reto fa atoandro ihany ny andro. Aza misahirany ndriko fa vitako ane reto anako. Tsy inketo amin'ny tany mamonina kosa raha tsy manampy anao itsipina an'reto volo reto ako. Fa ony tokoa Eny anaka. Inona mahatonga ny dadabe ho mpangataka ty atsena takizao? De hono dadabe. Fa aiza ho any zanakao sy ny fianakavianao Fô endrik'olona vahiny ihany mantsy zato endrik'oko. Inona moa anaka fa raha atao banky tokana ny fiainako de ny fanaovana tsinitsinina ny didy volon'Andriamanitra ny lahatoy izao Nesoriny tamiko daholo ny vady aman-janako sy ny fianakaviako mba amin'ireo fianakaviam-beko Zaho sisany nefa rako anaka. Nesoriny taminao Nesoriny taminao ahoana fa tsy azo? Lava be ny tantarako sy ireo setra rehetra efa niainako anaka. Mitovitovy amin'le zatovolahy kely mihitsy nitoetrako volon-mbola mpanan-karena ka nihevitra fa daholo ny famarinana rehetra. Ankehitriny de tsapako fa mahery ny atson'Andriamanitra. Sarako aza tsy nanaraka koa ny haiko.
Izany manomboka an'Andriamanitra mandrakariva re anaka. Aleko manety tena te zao hitanao zao e. Dry tena mampalahelo zany tantaranao zany dadabe a. Fa tsara aloha rehefa mifikitra amin'Andriamanitra e. Namana sy ny havana mety anao fa le Andriamanitra kosa de eo foana hiaro sy hitsimbona anao. Marina zany anaka. Fa zao mba afatro amindriko a. Hoe ahoana izay tompo? Manaova marina trany anaka. Satria miteraka filaminana ny fanaovana ny fahamarinana. De misaotra amin'izay fananaran'izay fa ampinga azo entina niady amin'ny fiainana tokoa zany. Zay mahitsy. Fa zao aloha dadabe a. Aleo aloha andeha amin'izay. Moko reto laoka reto mbola karakaraina sady tsy fantatra koa izay sazy mety andry atao ny mpampiasa any an-trano. Sady efa tonga nanao tato-bolana any an-trano mialoha any zao i Bolidako. Ny alaka, ombanao any Andriamanitra alaka. Ary ndeza to izy e. Veloma ianao ra dadabe a. Veloma alaka. Pomangatake. Pomangataka reto tokoa. Mahty patron fa nahoana kosa tsy misy resaka fa de tonga de fetanareo amin'iny koboda be iny lohanay patron. Dry marina. Tena barindray marina ny voatoda le velokanota be nataony dada. Inona koa moa ny tilitililahy ty amin'izao ora sy fotoana zao ny bary a? Zao elandray ty no misolo vaika ny akalana ka tsara ho an'la koa zao. Mazava? Ka itenanao ane za patron e. Tsy misy trondro vaventy tsony ho an'ny tobo fa alainao foana ve. Vosaika anontany anao zany aho zao de tonga de niditra za de zatray fo. Toka saika hosotroko ary io efa hitan'la efa lany io. Zao ela vao miteny amiko hoe ho alaina foana ve na de tsisy trondro vaventy ary. Efa ady mifiry zay ela zao nanjony tao. Miseho anareo fa iza mihitsy moa zany nareo sonorinina zay mpiasa kely tsisy dikan'ireo e ha? Vonjeo a patron fa tena vako mihitsy ane zany lohako zany e. Kay. Maty ay. Jereo fa mila ho feno raha mihitsy ty tapianao ty. Ato. Ary aza eto amasoko eto ela lesy minainaina ohatra ny elika voatora-bato eo a. Ka marary kosa ne patron e. Bolida. Se mba ieto makainy an'ny hopitaly aloha. Tena efa tafahoatra mihitsy zany ataon'ny lasandro bary a. Ela ny ty isolo vaika ny akalany eo ka bolida zanako indray no irarahan'la eo. So de tsy hain'la fa anisan'ny patron an'la koa ngely ty io e. Tena marina mihitsy zany teninao zany ry dada. Tena marina mihitsy zany bolida keliko. So de verina fa mitovy sokajim-piainana amin'la ka andeha hitondra lany amin'ny hopitaly. Taiza ty nisy mpiasa aniraka mpampiasa zany a. Zao ry bolida. Eny ry dada. Mandana live mihitsy aloha le paracetamol raisaseo amin'ny efitrano koa omena an'le ry olona erany daholo fa mankariany tsofo zato taintaina ny zato e. Kay so de mbo tsy mety kosa patron. Lohako vaky be io ve de paracetamol raisasiany mba omena. Fa inona ny aretina tsy sitramin'ny paracetamol amla? Loka. Ka zay indrindra lohan'la marary. Fa tsy hoe fitombenan'ny la akory marary dikan'izany paracetamol ny tokony ho an'la zany. Ka ny akozany patron tsy lomangana na manetsetra vokatry ny tazo sy ny sery fa vokatry ny zerako boda nataonao e.
tokony zairina satria vaky de mandeha raha. Sy adalàna ny alany ty solovaika any akalany eo e. Zao ela vorosahala ny sakana angery tambony vato lampy no maloto tsitototra nefa ny angofo lany ihany. Ty le fanafody ry dada. Meo azo ely tia. Inan'izy bontsy, inan'izy con. Ary mitsangana teo elary le bary ty fa tsy eo no miolakolana ohatrany reny bibilava nony reny. Ka tena marary kosa ne izy teo patro e. Kay. Andriamanitro fa nisinona tato an-trano tato no nitsirara be tako zao bary. Ino le tena tokony daroana? Sady tovovavy be koa neza alohan'izany e. Mila ho tsisy heritsony azany ronorinina fa raha sitraka de mba hoeto mamonjy toeram-pitsaboana zato fanina be mihitsy ka vonjeo. Ay, zao tena vao tonga ry le tsy vanina toaran-dozy ty. Am'izay de mbola tena indray no manontany efa misinina. Mbola tsara vita ny tena vao tokony ho tena nge mivoan'ny zao nahazo amin'ny bary zao e. Tena vinitra de vinitra ny fahitako an-drapanana sady manimanitra alkoly sy pozany vavan'izany. Tsy azo sanginy ty fa aleo alohany indro fandrao de ahitan-dozy eto. Io fa mbola modiny tsara vela tsy indray izy ry dada. Tsy te hanapatra ny heriko aminao ary kialakely ty fa hitanao ivaravarana ny idiranao io. Tonga de miverena moramora amin'io. De nde toy izy mifampiarahanao sy le rangabe na fatifaty anao sy nanana ratsiratsianao anay mianaka. Oringiara-panana. Inone? Aza de miteniteny foana kosa renao fa toy ny ray aman-dreniko aneny nandraisako azy e. Tsy metsara vela tsy. Ary efa fantatro fa nanao filaza diso taty aminao indray zay bolida zanakao ary hitako ianao no miaka-pofona betako zao. Sy mpanao mihitsy rangahy iny rabainina be iny matoy ianao mahasamana ratsiratsy anay teo amasony teo Tady ty fa mbola volanay mampiteny an'io vavanao io ohatran'izao Zany mihitsy le tsy ry bolida kely koa. Andray, ny fananarako anao mba tsy hanaonao foana ny ery bolida ny nananarako anao e. Fa tsy hoe tsy fitiavana velively akory. Raha tiana mantsy ny zanaka rehefa manaiky nono dia ahifika. Odry kiala kely mitonantonana. Fa nga io zanako ao ka hoe rehefa manaiky nono akifika. Ary mbola tsy ary nono an'io nononao io koa izy fa tsy de ampangaina ohatran'izany mihitsy Ary efa veriko aminao foana fa tsy te hanintsitra ny sandroko aminao eto fa raha ny asosorako na poariko. Ho fatinao angamba sisa ny alain'ny fianakavianao eto. Lenao maty ange tsy mampaninay e. Fa le rangabe zany tsy hanambady anao no mampalahelo. Ngiara-panano. Tena ifonako ary rera toka tsy mety reny fihetsiko nataoko reny. Ao fa manomboko zao tsy teniteny an'io zanako io tsony Efa hainao ihany zasy ny toetrako fa tsy miembotra amin'ny fanapahan-kevitra zaniko de lasa ianao mandeha. Ale mandeha ihany fa nany mijery ny endrika eo aza marikoriko mihitsy Zay mihitsy ry dada sady tanapolo ny entinao niditra tato aminay de tanapolo koa no entinao mialy eto. De zany hoe tsy mahazo tambi-karamako zany Mazava be zany tenin-janako zany Ronorinina. Ary tsy ny karamanao ihany fa na ireny lamba sy fanomezana ny mendra tompoko vavadiko reny aza de tsy misy azonao entina fa mijanona daholy. Mazava? Andray kosa rery ngiara-panano. Ody? Sady efa roasonao aveno mbola tsy mahazo mitondra ninina koa. Nefa de efa taona maro ihany ambany ara-mipetraka taminareo teto. Odry! Way, fa nga de misy mampitomany zany teniko zany mandranomaso ery zato izy rotony Sitraponao ny ianao ka noho izany de mandeha any fa sao de ho velesiko amin'ity goboda be voavy na amelesako amin'ny bary ty teo Eny ary, de misaotra ny vitanareo mianaka fa andeha tokoa
mino fa na dia makivaky loha samangina za de tsy ampaninina fa Kristy no atony velomako. Kristia Kristofy. Aza manetsikelikeo raha matoty fa tsisy angoraka anao mihitsy eo eo ty mody mitomanomany eo raha matolehibe koretaka. Tsy misy Kristy zany tsy misy maty akory atoko ato an-tranoko ato no mitomany ohatran'io. Ndana mandeha fa mialohan'ny andehanako te ilaza aminao ary ngiara-panana zao no izy tandindomindoza no avy ny zanakao raha ohatra ka mitoy izao fitezana anaovanao azy sao. Mandehana mihitsy mandehana fa zanako io tsy misy mahory an'io raha mbola eto de tavinao izy indray moa no apedaniko eto raha tsy zay naterako eny ary velominareo de mitompo ane ombanareo. Lasa koa mandehana vehivavy tsisy fotony mihitsy litiny zany mba tsy aizana miaina. Tsy malalandram-panana nga izy iny. Ary ordada to tsy mihetsika ane ibary zany ahoe le ty jereko tena tsy mihetsika koa le briklatika. Mety mody matory fotsiny eo angamba ka mbola misy fofonainy izy zany. Mahita n'io tranoko mangirana tsara io ndray ngamba zao le dala io de manararoatra mitsikasikasyny eo. Tena tsy matory-tsotra io fa safotra mihitsy ry dada. Jereo angefa mijinika trano le raha Eny tokoa lesy. Melohan'ny anako sehatsika ny tanany aloha de mandeha any la mitady zavatra misy fofo natao mitohako eo amin'ny orony eo mba iverenany malaky ka aiza moa misy an'le ranomanitra iny ry dada le misy fofona sady manitra indrindrany. Ranomanitra ko lafo vidiny tsy anosoratsorana an'izay mpiasako manitra velona io mihitsy ka. Ndalina mitady taikisona tenako any de ataovy an'le tena marihatra tsara reny atao amin'ny orony. Raha tsy zay mantsy io tsy arina teo mihitsy sady mety kamonora raha koa nge ngamba n'le bricolahy io de manararaotra midabodaboka sy mitsikasikasyny eo fotsiny. Inona? Zay ho atao. Tsy kosa ry dada fa za tsy lalotaiko sostaina koza mihitsy ka ametraka zany zavatra zany eo ambony orony tena tsy lasa. Ka raha tsy zany de mandeha la maka an'le fatim-boalavo ao anaty barika iny ary. Le barika mipetraka eo amin'ny lalatsara io fatim-boalavo no atao aminy am'izay afaka tsara ny adalany. Ratsy tokoa ary tena masiso izy zany tonga de atsipahazo eo amin'ny lavakorony anankoroa eo mihitsy le ty fa tsy loza lamanimpofona fotsiny eo efa nataoko eo amin'ny orony mihitsy angery dada fa tsy mihetsika mihitsy izy sao dia tokony hoentina any amin'ny hôpitaly kosa ty ry dada. Ka iza le ty nitondra an'io any nga io afaka miala eo akory. Za aloha ry dada ataoko ao anaty gony fa olona fokely tonga de atonina ao anatin'le gony lava be iny io ka raha mahatsiaro tena tampoka ao anaty gony vely ty io tsy lazain'ny olona fampahamon'olo lehilahy indrindra raha misy mahita eny. Mandehana lesy eto amin'le boretintsika iny de apetrao fotsiny any amin'ny hôpitaly any fa anjara ampitsabo indray no mikarakara azy any de misaotra ny tompo hatrany fa de nomeny asa fivelomana ato amin'ny sady tsara ny karamany mbola mahazo fanampiana betsaka ihany koa.
nefa de vo herinandro monja no nipetrahako tato. Nefa tamin'izaho nipetraka tao amin'ny rampanana fahiny nahazo latsa sy teny marary foana isan'andro zao izay Zibary. Fa asa hoe mba nanao ahoana ary izay Bary any e. Maninona tsara hoe litiry Bary? Na za koa aza ne mba sanganena ihany patro fa ozy mpitsabo hoe mila miala sasatra ray volana ony aho fa tsy manao asa mafy. Fa saingy ny fahasalamana ozy izy ny voalohan-karena ka aza mikiry biby am'izay asa any mihitsy aloha. Fa mba iza koa ty za mpitsabo tondrombelona tsy misy lavanazy zany a? Ny tiano tenenina zany de landray no mivadika patro fa zay mianaka indray no lasa mpiasa atao trano ato. Aiza kosa mody za patro a. Ka tsy tahalalana afa zao e. Nandritra an'izay herinandro nahavaky ny lohabe any lasy nandehana norinina zay a, de sahirana be mihitsy zay amin'ny fanaovana raha atao trano tato. Ny vola lany tamin'ny fanjairana ny lobe any lahy io. Mandeha ohatra ny rano mihitsy izy ka de zao tsy aninina indray la zany zao fa hipetrapotsiny mandritra ny ray volana. Zao a, nde miasa la zao de zao tsy misy atakandro. Zay. Fa mba olon-toza iza loatra rety ipetrahako reto ry Andriamanitro. Efa mba mampiseho azy taratasy fahazon-dalana vainy amin'ny mpitsabo mba manamarina fa tokony ala sasatra sy tsy hanao asa mafy anefa de fandavana avy hatrany na setriny. Asoa ihany aloha ialary Bary fa mba voazaitra somatsara ny lohan'ny lahy e. Fa raha araky ny filaza manodidina de Boreto ny tondrany anakany an'ny hopitaly. Zany hoe noentina toy ny reny fako reny zany. Raha mba reny ozy nanataoko reny zao mba tanteraka de angamba efa mpoaka ny kibon'le rapanana iny. Efa potrefina be sahalaniko sovoky apombo mbola sady tendakanina ihany ny mpanambanimbany olona. Sady amin'io tsy mba mivoaka ao an-trano zany tsony tato ato zay fa raha tsy mamaky gazety de mahatory. Norinina moa zany iny efa nroahany tato koa de zareriny sady mandry sakafo ny manao ny rarako. Manao asa roa zany. Raha ny tokony ho izy zao de mandray karama roa ihany koa. Ola tiry Bary fa inona ny atao lampijaridina fotsiny salamy labo zio efa tsy ny rarany de atao lahy. Sady ary inona zany fofona maimbo raikiny zany? Dray, maile vary sy loka nandrahoako tao. Mikisa elay jereko azy. Waile aza. Kila firehatra tsy misy azo hohanina tsony na ny vary na ny loka. Zao, jereo, zao ny agegela zao. Loza na donendrinendrina fotsiny eto. Fa misy inona litiry bolida keliko ny de mitratrevatreva be la. Ohatra inona zany fofona maimbo raikina be zany e? Zao e. Zao ny ataony mpiasa anao. Zao ny ataony ato. Inona? Na ny vary, na ny loka. May kila firehatra tsy misy azo raisina.
hatramin'ny volany ange ato tsy haintsony no manavaka azy amin'irony saribon rony e. De mahay daholo zany le hena 7 kilô nampividianako an'la teo indro bary. Tena maty marina mafy. Jereo ny vonga masolo le tiany be ty fa mena tahaka ny maso sakay ireny. Para rehetra mangovotra ny eny anatiko any zany. Ay, so de mba zany ary le atao hoe tapaka lalandray e. So de very lafa vatakazo raha ny raiko ny tsy valiana fa lozan'la midiridiry tsy mahitsika fotsiny eo e. Valio zany teny dadako zany le tsy a. Mbola maro kosa ne patrony aty tsahaniko e. Hitanao ihany fa sady vonjena ny any atsaha, vonjena koa ny fandrahoana. Norinona moa iny efa nroasinareo iny. Tsy tahalalany aletsy a. Raha ny asosorako amin'ny lanina pariko eto a. Nidorako takalon'ireo vary sy loaka nidoran'lareo koa ela. Tonga de rofiny etakely de ndana mandeha any koa e. Andray kosa patro. Mifona aminao rehefa alao alana ny karamako reo zany raha zay matezitra anao e. Tonga de zory ny lalan'la de ndana mandeha a. Tsy mila piasa oatra n'la. Za mba te akatsirony ery hoe hinana an'le hena 7 kilô sady atono ny endasina nefa jereo ty izy fa tena sarbo mihitsy ny nefarany. Sady ny karaman'la koa tsy misy tsony fa lany tamin'ny fanjairana ny lobe an'la io ngely ty e. Zay fa lasa mandeha any hoa. Za efa sady voaroka kosa ve patrony mbola tsy mahazo tampy karama ihany koa e. So de tsy mety kosa e. Tonga de akombony io vavalaotry ny ramanonaka be io de lasa ela miala moramora ato amin'ny tranonay ato a. So de hitsofa kirioka lazaiko fa mpangalatra eo a. Lasa ela. De zao zany sisa ny efarako. Foroka ny ala tao an'le triny be iny sady tsy nahazo na de ariary aza. Ny fianakaviako lavitra mialeto. Lala ny 7 kilometatra eo vao tonga ny amin'ny misy ny fianakaviako. Tsy manatena ininina tsony eto amin'ity fiainany ty. Ny aneriko sisa de mividy an'reto moforo reto reto ny veriko fa hanampy amin'izao olana mianjady amiko zao e. Afangaroko amin'reto mofo gasy reto ty pozim-boalavo ty ka mofaty avy hatrany ary amin'izay fotoana zay de matoro midaboka moramora ety atseny ety raha ny amin'ny toerana mangingina mantsy ny anaovako an'izao de ulany ny alikany nofo ka tsy misy afatarana akory ny momba. Eto tsy misy malala hoe mofo gasy misy pozim-boalavo reto hoaniko reto. Sady raha eto maty de mba mety misy mitsetra ihany ka andevinay e. Veloma ary tany sy netraketrany. Ary lasa saina be mihitsy ane bary zany e. Tsy tazanao akory mijoro teto anoloanao teto. Oadray fa toy sady koa tiry bary momba nreto fitafiko reto ve? Zany fa tany amin'ny opera daholo reto raha zay ny mahagaga anao e. Saika tsy haiko mihitsy ene anao teo mariny. Ary inona aloha no ataonao rinona eto amiko eto e. Ka andeha tsena hividy loaka de natazananao teo de mba nivily. Zany. Ie, sady mba anontany ny fahasalamanao ako. Fa hono ary bary mba nanahoana tokoa ianao nandritra n'ireny ratra be nahazo anao reny. Sendra mba tsara vitana koa tamin'ireny angamby. Ary zao hitanao tsara zao fa misaotra betsaka. Zany. Ye,
Ary tsy eto amiketany eny misy mpivarotra loka fa ery amin'ny sisiny ery. So tokoa ka masika be ihany nga mopera lazainao fa mpampiasanao zany ko. Ndreo mantsy ka ianao no manao ny ataonao aty an-tsena aty ka piasa hafa ndray eny ahita loha zany. Ary efa hitanao fa salama tsara zao de ndiana an'izay zoro ny lalanao mividy loka ianao fa aza mandany fotoana eto e. Ndray rery bary fa tezitra amiko anga ianao tamin'ireny zavatra mitrango reny. Tena ifonako sy le lafako faladi aminao re. Mba mamela re moe. Tsy misy fahadisoanao reny fa efa voavany olaka kehitriny na de ndroasin'ny trimy be tany amin'ny araha e. Fa trimy be iza aloha zany lazainao zany e. Ka ipatron-dozy iny fa iza moa e. Sa ianao mahafantatra trimy be hafa koatra ny eto an-tanàna. Iny ihany ny olona sady lava vaventy ny botrefina sy mpanambany madinika eto. Hay vare ka ianao koa no any e. Ie, sady tsy misy rarahiko an'izany tso fa fampasahirana na ankehitriny no rinona. Soa ihany koa ianao fa tonga ho azy teto fa anafatra anao fotsiny alohan'ny nandehanako fa rehefa misy olona manan-kitaba sy manan-korotana ho an'ny rapananao de ny aveloko zay e. Valika aminazy daholo reny fampijaliana nanaovany ahy reny. Otry tena tsy misy azoko zay rehetra lazainao ry bary efa afa-pasahirana nahoana moa. De andeha ho aiza koa ianao? Sady za io koa ane manana vaovao tsara be ambara aminao ry bary e. Reto e, reto mofo gasy anankiroa reto no mahafa-pasahirana anahy. Tsy mila an'izay vaovao tsara anao zany tsony ahy e. Asiko pozim-boalavo reto mofo gasy reto de ateliko avy etrany. Ry bary amony tena zany ianao. Fantatrao ve fa tsitrak'Andriamanitra ane zany mamony teny zany e. Oke tsy ry bary Aiza nalalako an'izany fa za tsy zanakao ny tsy vadinao ka aza sakatsakana. Oka marina ry bary sady inona koa efa nilazaiko anao teo zay ny marina fa raha misy toe-javatra hafahafa ho an'ny rapanana de ny aveloko zay. Ary lazao mialoha reo fa za tsy milefa am'izay odololo raha na odololo reo Aza mora miakatra re ianao ry bary fa ny vaovao tsara lazaiko anao ane de zao e. Rehefa nifampiresaka tamin'le mopera ipetrahako ao de mitady tovolahy toanao mihitsy izy ireo mba hikarakara zaridaina. Zany ohatran'le asa ataonao tao amin'ny rapanana ihany zany ny asanao. Sady ny karama tena avo telo eny noho ny an'ny rapanana. Ny filanao rehetra omenanao avokoa. Ny vavaka sy ny teny manome fanantenana moa mango ny fotsiny. Ka hoy aminao hoe ndao hiasany aminay ry bary Aiza koa ny ahita toy zany fa de lasy zao fa tsy misy andraso e. Ka zay mihitsy Ahoana? Ohatrany tsy lasa tsony kosa ty mividy vary sy laoka atoandro maraina hariva any amin'ny hotely tika. Sao de tokony hitady hevitra tsika manoloana an'izao zava-misy zao ry dada fa za kosa nge zanakao fa tsy piasanao ry dada Marina mihitsy le zany lazainy lazandry baolina. Hatramin'izay nahatsy teo an'le piasantsika tsisy lavana azy reny de sahirana mihitsy tsika sela tato ato. Elako moly esti tsy mahay mahandro na de raha mafana akory azako. Ka zao le tsy ndao ataotsika. Mandeha la manao soratra midiridiry ao tokotany hoe mitady piasa maromaro tsika. Inona hoe ry dada? Zay ho atao.
so de mba mandatsa kosa ianao zany ry dada fantatrao tsara nge fa nano manoratra ny anarako azy zany kavivi be zay avo mahavita de ahoana no asainao manoratra ao amin'ny vavahady ay tokoa moa azafady letsy zanako ka mandehana aloha ela ny vidin'ny sakafontsika zao maraina zao fa efa anao nasady nge letsy za zany de hany koa ela mba mampilaza ny olona eto tanàna hoe mitady piasy tsika tena hevitra mety mihitsy zany ry dada sady efa leo be alirakirana ry dada fa tsy aleo mipiasa no eny an-tsena fa mibandy mba irôzirôzy fotsiny reto ny vola fantatra lahy ihany letsy ry baolina ny sakafo maraina ny dadanylahy rehefa maraina ohatran'izao mofo baolina 5 ampiana mofo dipaina lava misa 9 eno tsy adiniko zany ry dada de zao aza donona ny diteraka le sokely iny de ronono 2 boaty zay ny sakafo maraina ndrapanana tsy maintsy voko mibotsina tsara ankebin-drapanana vao miatrika tontolo andro dada ohatra fa misy inona liteny sepotsepotra be ry zato elahy nendrehan'ny alika ngahy lasana ninona ary iza koa zay piasa netiny lava to sakafo fotsiny ange reto entiny lava ihany reto aleo mitsy aloha za ry dada hipetraka fa vaovao tsara ny tantaraiko anao ny lahy zany vaovao tsara fa ny azo vaovao ratsy ry baka maty tao ambala tao daholo ngely tia ny ombontsika 20 tsy ary ninakanina azy tsy misy mpikarakara de maty tao daholo aleo aloha zany hoany fa vaovao tsara ka maninona raha tonga de lazainy lo zany lahy mbola be fihetsiketsehana koa mantsiko tam'za le niala teto tamin'ny maraina teo iny de nisy olona nitangorongorona be teo an-tsena teo de ahoana de naninona aza tapahana aloha fa tsy aza tapahana mihitsy aloha ny resako ry dada fa mbola mitantara nge eny ary de nanatona misy rangaha izay mitabataba miaraka am'le boky matevina zay milaza izy fa hoe maninona anampy anao Andriamanitra raha sendraka tolotsy olana ianao dia atsoy amin'ny toerana mangina Andriamanitra fa amaly ny antsonao ary tsy mila volana tampony hafa fa anampy anao amin'ireo zay olana misy eo aminao Andriamanitra fa nahatramin'ny fambolena ny atsah dia anampy anao foana Andriamanitra oly rangahy ka inona ny teny lahatongavana amin'izany ka ho atsotsika ry dady ho Andriamanitra io dia izy ny anao ny asantsika ato trano ato vaovao tsara mihitsy ange zany ry dady mitsotsotra fotsiny zany tsika fa izy daholo no ataontsika manao ny raha rehetra ato trano ato aiza ndray tsika nahita ohatran'izany ry dada tena marantsaina mihitsy ange ty bolida keliko ty re olona sonongaly ty ony zany Andriamanitra zany sakarana ny manao asa maimaimpona ohatr' zany manao asa songe zany aiza mory dada no alalako an'izay fokondrainy na fokondreniny ihany fa zao de zao tsika de iantso azy mba tsy hitarazoka be ny fahasahiranantsika ato ta fahavelon'ny tompoko vavy reny lahy nefa nahaino an'izany Andriamanitra zany fa tsy haiko na mbola fianakaviandry zareo angambo zany na mety ho sipany koa angambo zany olony zany sy ny eny dada koa avy aloha aloha ny eny iandry ampiadanana any amin'izay misy azy ihany fa ahoana moa zany ny fanomanana ny sakafo ataontsika amin'ny fanomanana ny fahatongavan'Andriamanitra io ry dada raha amin'izao voalohan'izao aloha dia tsy maintsy ho tambatambazantsika sy ho raisina ny fomba manetriketrika izy fa rehefa miasa ato amintsika mandritra ny 3 volana kosa dia
Analantsika mikaramany amin'izay zay lanonana ho ataontsika. Sa ahoana? Zany hoe anaovana lanonam-be mihitsy zany. Tambatambazana tsara mihitsy ny aloha lesy fa tsy fantatsika akory izy na anaiky hoe hiasa ato na tsia. So mantsy efa misy olona mano-makevitra toantsika zao koa anoany ka miaka fotsiny eto tsika roa lahy. Ka zao ry baolina. Hoe ahoana ry dada? Andana tonga de ampandreneso hitavy tompon'ny hôtely eto amintsika eto haka an'ireo omby maty ireo hikarakarana an'ireo de ataovy saosy mafilotra tsara hoe fa andray vahiny dadanay. Ka ianao angery dada voateo nahita an'ireo omby ireo hoe maty fa raha mifandiniako azy mety efa herinandro na lasa ny bary zay no nahafaty an'ireo omby ireo. Sady fijeriko azy ireo fa mivoaka olotra daholo ka tsy hitako tsony zay hoanina amin'ireo ry dada. Maty aho beako marina. Tena very afananako ry bolita kely koa. Saza de miasa saina amin'izany renao ry dada. Tena very tsika. Sy zavatra rehetra azo amin'ny makarakara nge de mivoaka amin'ny kilodoky. Ary matoko isy ianao fa mety vita le Andriamanitra tsara ny karakara an'izay ombitsika manaraka eo. Na izany aza lesy mba maharary ihany ny foko. Fa ndana aloha ela ho mampandre any tavolahy de lazao izy hoe anaovy any pitilo mafilotra de mafilotra hoe ozy dadanay. Tonga de aza mitsony hoe zay karazana laoka sy varinareo ato fa hovidinay daholo. Andray vahiny zany tsika rapitsiko. Pitilo? De ahoana ny ranom-boankazo? Inona mba tiany dada? Zay misy ao aminy eo lesy atao daholo fa averimberiko amin'ilay aly fa mila tambatambazana kely ty zany Andriamanitra zany. Ka leo tonga de hoany mihitsy araha zao de zao sady mandrika ny sakafontsika ny atoandro ihany koa. Zany mihitsy tonga de ndana ho Fa misaotranao aloron'orinina tamin'izao fanavotana nataonao tamin'ny fiainako zao tsy ho adiniko zao efa teo ambavahoana ny fahafatesana ny navotanao de zo miaina finaritra tamin'ny mopera zao. Bary koa zany tsy tokony zany ny soranao fa Andriamanitra sady zao iainanao zao angery bary de niainga tamin'ny finoana nananao avokoa teo aloha ianao mijaly zao kosa ianao to sady miramirana ery. Zany hoe finoka ahoana moa zany? Ka asehon'ny evanjely amintsika ny fomba entin'i Jesosy mitarika an'ireo olona miresaka aminy. Izany de mba aneho finoana kanefa kosa tsy misy fanerena azy ireo na oviana na oviana. Misy tantara kely iray tantarain'ny Masindamarika. Ahitana tsara fomba fanabeazan'i Jesosy ny olona. Nisy lehilahy anankiray ozy izy nangataka. Nangataka izy mba hanasitranana ny zanany. De hoy Jesosy, tsy misy tsy azo atao ho an'izay mino. Tsapako mitombo kosa aloha finoako tato ato zay ary vavaka foana amin'izay manomboka zao. Tena zany mihitsy ry bary fa misinona hono eo amin'ny rapananao ny to ampitolohany zany tateriny bolida zany gaga sy talanjona avokoa ny tao an-tsena rehetra ankeo. Odry fa sody mbo misy fanambadiana ohatra na salasalan'izany ka tsy efa nalaza eran'ny tanàna ve hoe ampiagabady rapanana raha hoe misy an'izany ka mety hoe bolida ny nampiakarana vady ka. Tena zay tokoa ngamba
satria tena nianjaika be ane zany akanjo anaova amin'ny bolida zany e. Zany. To tsy haritako nanao toy ireny mihitsy mantsy izazy iny hatramin'izayko. Zaza ataony fefa antom-panahy e. Nino fa nahazo vady mihitsy zay le bolida raha zany a. Zay tokotra ny angambako. Mety tsara vely ty zao poziko zao ry baolina. Mety tsara mihitsy zao ka. Ary ny avy mety tsara ry dada. Draizy. Mety tsara lesy zao zanako a. Ondry. Nzay fa tonga sady liteny vahintsika. Tonga de sakafo daholo ireo sakafo misarony ireo malaky ela fa andeha moa azy aingana vetivety aloha. Way. Zany tokoa. Ary tena maro fotoana ange izany ry dady. Fa izany tediavinao. Mpivarotra saribôry tompoko ny asako. Vondravan'ny dalo teo ny volako fa zay mbola lavitra be ny misy anay fa mbo mangataka sakafo re tompoko fa tena maty ny anoanany. Ko raha tsy misy sakafo mibabanao atyko aty amiko aty anao no mitonantonana. Nde mandehany fa marikoriko ana mijery anao am'izao fahatranao zao aza. Kafi zany ry dada notra ny sorena be no zany a. Raha matombo saringy boridamba zay letsy. Angataka sakafo ny koratsy anome sakafo azy no ataoko rarako. Raha matoa apalako zany. Fa mifiry aloha zao ry dada. Rasy hoe. Efa mitatao vovonana mihitsy litia. Faiza foana ary le Andriamanitra e. Za zany efa tena nona mafy mihitsy. Tiako io ry dada. Mahita an'ireto sakafo eto ambany masoko reto koa de vao maika mitelo ndrora mihitsy ry dada. Nzay kosa angambaka. Nzay angamba lity fa andana vao eo varavarana fa tsy loza la mitsiritra an'ireto sakafo reto fotsiny a. Laso ara aloha fa hoany ahy e. Fa hoana ny anao zay? Be mangataka varoanina re tompoko fa efatra amin'ny malany tsy ninakaliny. Ay mbo lehilahy ihany tiry le anto-dozy ty Ndrekako tiranangano. Tsy ato tsony no rinina sipany lahy. Dala mandeha any. Ary tsy misy sakafo zany ato fefa anjara sakafo naisy Andriamanitra sisa no ao. De mandeha alina sao de daroako eo a. Andreraka. Fa aiza lity le Andriamanitra tsy nampidiriny lahy. Le sipanorina le antitra iny tonga tao e. De nroahako nandeha any fa Ay mihitsy. Roasy any mihitsy le tia. Ary efa amiray angely ty zao e. Aiza ihany ty le Andriamanitra. Tena nona mafy mihitsy kely tsy azany e. Ka na za koa zangery dada mbo gagy e. Hatramin'izao ve de mbola tsy tonga foana. Tena saroposaina kosa ka. Mino aho fa izy zany mandondombaravara zany ry dada. Tena andao mihitsy tsika sy lahy mihitsy ny ndeha hamoa azy angy andao. Seskidoro e. Fa inona moa ny kodoro sesefanao aty aminay aty am'izao ora tokony ialana sasatra zao raha matotia. Ka tsy mety lafo mety angereto fa mangataka fanampiana re atompoko. Rehefa tsy lafo de doro e. Tsy mahalala fomba mihitsy. Everiko fa mba le Andriamanitra ny andrasantsika lity le izy ry bolida kay raha matobanga nify tsy misy lavana sy mandreraka. Ahoana litia? Efa milamina tsara daholo ny zavatra rehetrarehetra. Aleo aloha akatona tsara daholo ny varavarana ry dada fa efa milamina daholo ny rehetra. Ny sakafo efa natao an'le anim-pitoloha sy le tena mafilotra indrindra.
Ka tsy ho fatin'ny hafanana ato vely titsika raha hikaty trano amin'izao andro atoandro be nanahary zao a. Sady tena mamay de tena mamay mihitsy nge zany ainandro zany e. Ka araka voalaza leranga tany an-tsena ny hery dada dia hoe tsy tia tabataba hono zany Andriamanitra zany e, fa mitoerana mangina no iantsoana azy. Aroka aloha izay mifanontaniana fa leo tonga dia atsoitsika izy e. Ay, alefa aso ary atsoy. Ory Andriamanitra! Ory Andriamanitra! Ary toa tsy misy mamaly akory ity lahy. Aza mitabataba aloha ianao fa mety mbola matory izay Andriamanitra e. Andriamanitra! Ory Andriamanitra! Fa tena tsy rary mihitsy kosa aloha no nataonao ry Andriamanitra, fa maninona dia mifametrapetraka sy mifamitaka tsika e. Sady tsy vita an'izany fa simba fotsiny ny sakafonay tato nefa dia mba fanajanay anao kosa ngery Andriamanitra nanaovanay an'ireny sakafo an'ny pitolobe ireny e. Orbolida, ohatra misy tsindrimandry miteny zany hoe fa teo hono izy fa nroasitsika. Pangataka nefa ny tonga teo maly. Sa hoana Orbolida? Tena marina mihitsy zany e. Ary zay vao tena tonga ato an-tsaiko. Mety le mpangataka angamba le Andriamanitra Orbolida. Zay vao azoko ny amin'izay ary dada. Manomboko izao zany a. Andrekaka ry dada fa ohatry lasa voansira nge aho ahy e. So de vaina letsy aloha le varavarana. Zay mihitsy angamba no metika mihiboka loatra ato. Ka le Andriamanitra nge toa ohatrany hoe amangingina ozy izy bolida kely ihany no teny an'izany e. Ka zao ry dada, manomboko izao zany a. Dia izay olona mandondona tonga ato amintsika ato dia mila raisina daholo fa reny no Andriamanitra. Sa tsy zany ry Andriamanitra? Fa atsika ho ato tsy misy mamaly kory e. Ory Andriamanitra ô! Valio Andriamanitra ô! Fa ohatra marina ihany zany teny lazany a. Manomboka izao zany dia izay olona mandondona eo dia fa mpandrosoana fa izay mety Andriamanitra. Sady tsika koa maika mba hanaovan'ny asantsika atao trano ato fa enjana be nge lesy le tsisy mpiasa e. Sa hoana ozy izy lahy? Ie, aleo aloha ry dada atory fa ny alina hono mitondra fisainana ka. Sady za zany efa tena tia atory mafy mihitsy koa ka. Oharina tokoa aloha zany letsy e. Zany tia, zany mandony zany le bolida. Aiza, mety izay tokoa ngamba. Mety zany mandondony zany angamba litiry bolida kely a. Na za koa aza ngery dada mba gagy e. Sady amin'ity andro alina be ty. So mba olon-dratsy zany e. Mety Andriamanitra lity zany fandoha sokafana. Mety izay tokoa ngamba. Tonga dia tsisy fanontaniana betsaka fa mandro soa avy hatrany nareo ry Andriamanitra ô. Ory dada, sady tena maromaro ange reto Andriamanitra mitsofoka ato amintsika reto e. Mety tena miasa ireo zao a. Misy 5 lahy be zao. Raha pitsitsika miresaka tsara lesy a. Tonga dia mahazo manao izay tianareo izay hoaninareo amin'izay sakafo nareo tsirairay avy rery Andriamanitra fa raha pitsitsika miresaka dia soava-many daholo rery Andriamanitra isany a. Tana matolo ny tiry bolida kely koa. Zay ry dada fa atory efa aleo inany eo reo Andriamanitra eo aloha. Ary toa mangatsika be nge aho zany e. Andrekako fa nakaiza ny fitafiko no tsy misy lamba tsony tetỳ akodotro. Ary inona ny ataoko midabika eto amin'ny tany eto? Somba manofy ary aho zany e. Tena tsy manofy ka.
Aizy dada. Dada! Dada! Ary to babangona be nge atao an-trano ato fa aiza daholo ny entana rehetra e. Loza tiry bolida fa ahoana? lasa letsy vanireny daholo angety ny entantsika sy ny fananantsika rehetra tato an-trano tato hoe marina ihany le lazay lahy iny hoe sao dia mba mpangalatra mihitsy le izy fa tsy Andriamanitra zany le dimbylay reny. Inona ny zavatra nitranga ry dada? Ary mba malala menatra alohanao ry dada fa miboridana mipalapala fotsiny ange ianao zany e. Ny Andriamanitra dimbylay le nampidirintsika say lahy tato reny le tsy mifototra zao a. Hatramin'ny fandriana fatoritsika say lahy ngeto rofony daholo e. Tsisy ninina tsoa mihitsy. Tena veritsika letsy ry bolida. Tsika say lahy moa amin'io mahatory-maty tsy mba mare azy ambonin'ny tany mihitsy. Tena lozo zao ry dada. Tsy napoziko hoe amongana ny fananantsika ohatran'izao le Andriamanitra. Fa mifiry aloha zao e. Toa tsy hita le Andriamanitra angamba ny famantaranandro teny amin'ny tananao iny dia tsy nalaindry zareo. Efa mitato vovonana ry ty zao a. Le gony misy volo reny koa toa ohatran'ny tsisy ao tsony ngely ty e. Maninona hoe ry dada? Lasa le Andriamanitra dimbylay reny ray. Voninahitra Tsibika nosoratany Sirisy Ratsimbazafy. Novelomin'ny Christophe Rabiarmanana, Tapaporoany, Nzakarandria. Miaraka tamin'ny Tsovonjy. Nandray fesona indrindra ny lafin'ny teknika Yarinaivo. Nana Totosa, Tapaporoany.